rehefa iarahantsika malala betsaka ireo lalana feno lavadavaka mbola maro toerana misy fako mbola ny fanadiovana aloha izay fandaminana ny lalan'izay no entintsika ho alamina farak'izay azo atao voamadilo. Aza mieritreritra nareo na tsisy conseiller municipal dia lalana foana no ataontsika balizy amin'ny asa rehetra efa nivo amam-tanàna eto amin'ny commune urbaine Antananarivo. Misy tokoa ny korotana izay tsy atsika hoe avaiza moa ny aviny na dia mbola tsy nandray an'ity toerana ity ary dia miezaka mifampiresaka nandanon'izany. Tsy mora ny zavatra misy eto Antananarivo ka iaraha izay no anararotako hitaomana atsika ray monina eto amin'ny tanàna Antananarivo ity. Ity tanàna Antananarivo ity dia tsy ho an'ny eto Antananarivo irery ihany fa ho an'ny malagasy iray manontolo n'aiza misy azy. Ka aokontsika reto mba ataontsika an'izay hoe tanàna mendrika mba teo-tia matehonina sy mba modely izany renivohitra Madagasikara izany. Ny fandaminana tsy midika akory fahajano izay antsika tsy ho ametraka an'izay hoe jano izay fa fampiresaka tady vahaolana iarahana izay foana mampiasatra ny antsika izay fa nyzaridaina natao hipetrapetrahana tokoa fa ataontsika fandaminana izay le hoe raha efa mahay manaraka fitsipika antsika dia mandeha ho fiarahamonina io ary azazelina mbola veribery fa andro tanotretika eto aminareo tsy hoe rehefa misy fandaminana dia jadona akory fa izay no ananantsika zavatra tsara sy fiarahamonina mendrika. Fandalalana fanehoan-kevitra tsy efa malalaka ve fanehoan-kevitra tsy efa hitanareo malalaka ve fanehoan-kevitra eto tanàna zao fa aokakositsika na dia malalaka raha fanehoan-kevitra mba ataontsika mpanajana ihany fa tsika manana lalàna eto amin'ny fireneny ity fa kosa zahako manokana dia tsy ekely misy fanompana na izy na izy na hoe zavatra tsy marina ho foronina ahoana moa ny akelintsika ajanjavatra izay ilay miteraka ny sisiny fiarahamonina ampiana satria misy ireo mieritreritra ny tenany fa tsy fiahalalana.